Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivava. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Vous présente Nivava. Nodimandry ilay zaza valo taona vokatra ny loza famovoazana ny tranga tetsy Ambatobe omaly raha ny fanambarana nataon'ny fiadidin'ny repoblika izay hiray amin'ireo olona 10 niaran-doza tamin'izany. Tamin'ny 12 ora alina nataon'ny fandidinana ity zaza ity raha nahitana tranga fasarotana ireo mpitsabo saingy tsy afitra ny ainy. Efa vonina avokoa ny andraisana ny sidina avy any ivelany sy ny sokafan'ny lanitra Madagasikara isika raha nambaran'ny État Général-ny fitaterana androany nandritra ny fitsidiany ateny amin'ny fiarahamonimpiaramanidina Ivato. Efa nisy fahatongavan'ny sidina Air France androany izay nitondra mpandeha maheran'ny zato. Tsy tonga nahame voninahitra sy nanatrika ny lanonana ofisialy mandidina ny rentrée solennelle teny amin'ny Université Andrianjato Fianaratsoa ireo mpikambana ao anatin'ny CCS sampana Fianaratsoa androany. Ankoatrin'eo nanao arovava orona mainty sy akanjo mainty ireo mpiasa. Ankoatrin'eo salotra mainty ranoray ireo mpiasa ny mpandraharaha teo anoloan'ny ministra tompony ndraiky ity fotoana ity. Nanatanteraka etsika teo anoloan'ny fitsarana anosy androany fianakavian'ny Kevin Young tovolahy 17 taona iray izay namony aina no niloza fiamovozana teny Ivato raha ny 13 septambra lasa teo. Nambara mpisolo vavan'ny arambona fa indro niempotra ny raharaha ateny amin'ny fitsarana ary miverina atao fanadinina eny anivon'ny zandary. Eo ny maresaka iray sampirenena niala tany Biélorussie ny masivoan'ny France Nicolas de Lacoste. Ny tsy fanomezana lettre de créance tamin'ny filohan'ny Biélorussie no antony tsy nankatoavana azy hoy ny fanazavan'ny ministeran'ny raraham-bahiny any amin'ny toerana. Ny andeteny revetrany. Taozin'ny lozam-pifamoivoizana ny escorte présidentielle ny tranga teny Ambatobe ny tolakandro ny omaly tokony tamin'ny 4 ora latsaka fefany. Tamin'ny 7 ora maraina teo no nodimandry ilay zaza 8 taona niaran-doza. Nahita tranga fahasarotana tamin'ilay zaza ireo mpitsaboka ny roso avy hatrany tamin'ny fandidiana rehefa nahazo alalana tamin'ny ray aman-dreniny. Nitondra fanazavana mahakasika ny zavatra ny tranga tamin'ny tsy zaza ity ny État Général ny hôpital miaramila eny Soavinandrina. Rehefa vita ny fitiliana rehetra momba ny hafahana mandidy ny zaza tsy hoarana dia tamin'ny alina tontolo nanomboka tamin'ny sasakalina teo zany ny fandidiana nahatra adiny maromaro teo. Vita somatsara zany tamin'ny 9 ora maraina ny 9 ora sasany dia rehefa eo amin'ny toerana ahafahany mamoho ny zaza ilay vita fandidiana no nisy amena tampoka fijaina tsy maintsy natao ka rehefa vita ny réanimation dia arak'izay moa dia tsy tratra ny ain'ilay zaza fa amin'nodimandry tokony tamin'ny 7 teo arak'izay efa natao hoe findidirana natao hatrela ihany satria misy dona somary sarotsarotra anjo izany zaza zany. Misy amin'ireo marary no efa afaka nody fa ao kosa ireo izay tsy maintsy notazomina teny amin'ny hôpitaly nanaovana fanaraha-maso akaiky.
efa tsy ahina ny ain'ireo marary raha ny fanazavana ireo mpitsabo. Izao fotoana izao a misy ny efa le tsara ny fahasalamany fa nitazomina aty amin'ny hôpitaly izy ireo a ho fanohizana izay fanaraha-maso ny fahasalaman'izy ireo izay a dia mbola misy telo zany ro le ankizy ny ambony a dia misy n'le vehivavy anankitelo moa zany le 20 taona fa tsy misy atahorana ny ainy fa le fanafindra toerana izy tsy amin'ny toerana mbola mpanambara maso akaiky be intsony atety amin'ny urgence fa efa nahazo sara izy dia raha izay ivona miisa 10 ireo olona naratra nandritra ny lozam-pifamoivoizany ny escorte présidentielle nitranga tetsy Ambatobe ny tolakandrony omaly tokony tamin'ny 4 ora latsaka fefany ka enina tamin'izy ireo dia sivily izay nahitana zaza miisa 5 ary iray vehivavy 4 taona. Ny 4 kosa dia miaramila tao anatin'ilay fiara nivadika ka naratra. Ankizy nanapaka tampoka tao alohan'ilay fiara farany namarana ny cortège no niteraka ny loza araka ny fampitam-baovao. Ny hevitra ilay zaza fa nifarana ny cortège ka niepita tampoka teo alohan'ilay fiara. Notsaboina avy hatrany teny amin'ny hôpitaly miaramila teny Soavinandriana avokoa ireo marary. Araka ny endriko tao ambadika tao moa dia tsy nisy ny feo tamin'ny fanombohan'ny vaovao teo dia hiarana tsiny ho amintsika mpijery mahakasika izay araka izany dia manantitra ny araba tsika amin'izao vaovao izao ary mankasikatrika ihany koa amin'izao voalohany izao ny safidy amin'ny Cool TV amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity araka ny hitatsika teo araka izany dia nodimandry ilay zaza 9 taona ray tamin'ireo 10 naratra vokatra ny lozam-pifamoivoizana teny Ambatobe omaly araka izany dia ny Cool TV FM dia mirary finonana fena ho an'ny fianakaviana sy fahasitranana aingana ho an'ireo naratra nakasika niny loza eny fanenoizatsika ny vaovao dia efa vonina avokoa andraisy ny sistany avy any ivelany sy ny fisokafan'ny lanitra Madagasikara isika amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny tale jeneraly ny fitaterana tamin'ity androany ity nandritra ny fitsidiana serana piramidina izay natao teny vato teny efa nisy ny fatongavana sidina Air France tamin'ity androany ity izay nitondra mpandeha maherin'ny 100 fanandeha. Raha toka afaka andro maro no voalaza isokafan'ny lanitra Madagasikara amin'ny firenena izay nankatoavana natanteraka izany. Androany mpandeha miisa maherin'ny 100 nandeha tamin'ny fiaramanidina ny Air France no nigadona teto amin'ny serana mpiaramanidina Ivato. Isan'ireo nahazo alalana manokana izy ireo raha ny fanazavana. Efa niatra ho azy ireo ihany koa ny fepetra rehetra voalaza ny filan-kevitry ny minisitra farany. Isan'izany ny fanatotsana ny test PCR tamin'ny niangana sy ny figadonana teto an-toerana, ny fiboana mandra-pivalin'izany sy ny maro hafa. Etsika ilan'izay amin'izao 9 andro mialohan'ny isokafan'ny lanitra Madagasikara amin'ny sidina eto anivon'ny ranomasimbe indiana izao, izany hoe ny Maurice Madagasikara sy la Réunion Madagasikara. Anatin'ny famaranana ny fanomanana ny fandraisana ny sidina avy any ivelany ny tompon'andraikitra. Nambaran'izy ireo androany fa tsy misy ny olana amin'ny fisokafana io. Hatreto, isan'ny mampitaraina ny mpandeha ny faharetan'ny fotoana fanatotsana ny fitiliana PCR mialohan'ny fivoahana eny amin'ny seranam-piaramanidina, isy ny lamina ho apetraka. Mijery fotony ireo fandaminana, ireo fepetra rehetra napetraka mba atomovana tsara n'izay fisokafan'ny sistany izay fanaraha-maso an'ireo mpandeha na ianga na voatonga avy amin'ny fiaramanidina zany. Fatatsika fa abetsaka ny atao hoe fepetra ankoatra ny efa teo anoloana zany mahakasika ny ady amin'ny coronavirus. Dia mijery an'izay fampiarana an'izay fandaminana izay dia toerana ny tena dianay ahafahantsika mijery melosa ady izay tokony fanatsarana tokony hoentina amin'ny fisokafana tena effective zany. Vonintsika satria efa ela no nanomana fa na izany ary izay ny antony fidinana ohatr'izao hijerena melova mbola misy tokony ho hatsaraina. Fa ny défi ataontsika dia izay fahaizana mifehan'ny fotoana andraisana an'ireo olona satria fantatsika fa olona andeha, olona voatonga mila zany takiny izay hoe fanatsarana ny fikarakarana ny zareo mba tsy ilona be hiteraka fahasorenana zany ho an'ireo mpandeha. Anisan'ny fepetra ohatra ny tsy maintsy anaovan'ny mpandeha rehetra test PCR 12 hatramin'ny 17 ora zany alohan'ny iangany any. Dia torak'izay koa rehefa miditra eto Madagasikara koa dia mbola misy test indray mandeha koa zany fanaovana anazy ireo dia misy ny karazana confinement any amin'ireo hôtel
agré mandritra ny 420 ka hatramin'ny 20 ora mandra-piandry ny falin'izany test PCR zany. Io test io dia tsara manamarika fa vola zany rehefa tonga ety amin'ny seranam-piaramanidina. Tsy aivina manomboka ny 17 ny volana oktobra izao no isokafana amin'ny sidina eto amin'ny ranomasimbe indiana raha toa ka manomboka ny 9 ny volana novambra kosa no isokafana izany amin'ny Europe. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia nidina nanomboka androany ny vidina entona fandrehatra eny amin'ireny mpanjara ireny teny amin'ireo izay nanaovana fanadihadiana ny tombo 300 eo raha oharina nandritra ny ireny fotoana ny akaran'ireny ny vidina ny mpanjifa tamin'ity androany ity miantarandriana avoatra. Raha toa ka ny akanidina hatrany ny vidin'ny entona fandrehatra amin'ny vitogasy tato anatin'ny herinandro maro. Androany niverina amin'ny laona ny tsara ny anjifana izany eny amin'ny mpanjara. Ny gaz 12 kilao ohatra raha manodidina ny 5.7 alina teo aloha niverina ho 7.7 alina nanomboka androany. Nidina tahaka izay ihany koa ny vidin'ireo 4 sy 7 kilao. Vidin'ny vitogasy eto aminay eto latsaka aloha izay nanomboka androany alatsinainy satria teo aloha izy somary niakatra 7 ny prix. Zao izy efa mbô nidina verina normal raha hoe recharge ny eto amiko 60 000 ariary ny plein fa raha cachete izy amin'izao venana celle eo amin'ny 50 000 ariary. Nefa taloha teo amin'ny 60-500 ariary ny 9 kilo dia ny 4 kilo teo niakatra 27 ariary zao izy ny tena 24-500 ariary. Ny atreka avy hatrany tamin'ny fanjifany io raha ny teto amin'ny nanaovana fanadihadiana. Teo izy aloha niaina kely ny mpanjifa satria niakatra be le prix fa zao izy nanomboka ohatran'ny be recharge zao teto amiko manokana. Raha ny androany izy zao niakatra satria efa ho feno ny fiche de vente manao zao fa raha ny tamin'ny sabotsy izy tena tafotsy ny plasa vitsy niaina be lasa eo amin'ny 30% ny vente zany. Ny teninjareo avany aloha atreto dia fa miakatra normal io ihany zany fixe moa zany. Raha iverenana roa herinandro lasa izay no namafisy ny tale jeneralin'ny Vitogaz fa ny fiakaran'ny vidin'ny gaz butane teo amin'ny tsena iraisam-pirenena nandritra ny volana maro no antony tsy maintsy nirosoana tamin'ny fampiakarana ny vidin'izany teny an-tsena. Nanomboka ny volana aprily 2024 ka hatramin'izao niakatra avy 3 heny zany. Tsy aivina eo amin'ny laharana fahatelo amin'ny source d'énergie mondiale ny gaz naturel. Pétrole no eo amin'ny laharana voalohany ary faharoa ny charbon. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia tsy tonga nanome voninahitra sy niatrika ny lalonana ofisialy mandidina ny rentrée solennelle teny amin'ny université ny Fianarantsoa. Ireo mpikambana ao anatin'ny CCS sampana Fianarantsoa tamin'ity androany ity ankoatran'io dia nisalotra mainty ranoray izy ireo mpiasa mpandrarà teo anoloan'ny ministra tompony andraikitra nandritra ny fotoana. Henri Florio. Araka ny fanambarana izay nataon'ireo mpikambana eo anivon'ny CCS sampana Fianarantsoa nanapa-kevitra ny tsy hiatrika sy hanome voninahitra ny lalonana ofisialy manodidina ny rentrée solennelle no tanterana teny Andrianjato Fianarantsoa izy ireo ho an'ity androany ity. Antony izany raha nifantatra ho fanehoan'izy ireo ny tsy fifaliany manoloana ny tsy fandraisan'ny mpitondra mahefa va olana ara-potoana manoloana ny olana goavana ianan'ny mpampianatra pikaroka sy ny PAT amin'izao fotoana izao. Tesitra mafy tamin'ny ramatoa ministra ihany koa ireo mpiasa mpandrarà eo anivon'ny université ny Fianarantsoa nandritra ity fotoana andro ny androany ity. Ary vavaorona mainty sy akanjo mainty no nataon'izy ireo nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny ministra tompony andraikitra. Manantena moa zany zahay mpandrarany université ny Fianarantsoa fa mba hanatena ny hoe hisy vahaolana mahoentin'ny andriamatoa ministra. Ramatoa ministra indrisa nefa fa rehefa tonga tao zahay dia zavatra hafa no lazay tao fandrirana resaka omby anankiray izay omena PAT 500 lasaka kely sy zany ny olana anay PAT fa ny famahana ny karamanay izay nitapahana ka noho izany dia ambaranay etoana fa manomboka rabisy dia mitohy ny tolanay fa tsy mijanona izahay ratsy ny zavatra takinay zany no vahana amin'izao zavatra misy aty amin'ny université izao. Miangavy an'ireo mpianatra fa raha izahay PAT dia sy hiara iasa intsony fa hanakatona ny université ka anjaranareo mpianatra sisa raha tsy tonga saina amin'izao fandrirana ny PAT ny université ny Fianarantsoa zao. Andrasana araka izany no mety ho famahana olana ataon'ny ministera tompony andraikitra manoloana ny fitakiana
ataon'ireo mpampianatra mpikambana eo anivony CSS sy ny olana mpandraharaha ireto. Mahakasika ny resaka université izay hatrany dia manony fitokonany ihany koa ireo mpandraharaha eo anivon'ny université Antananarivo androany. Tsy hisy ny fianarana mandeha ary ikatona hatrany université raha nambaran'izy ireo raha tsy misy sy ny vokatra azo tsapa-tanana fanampanazavana. Izahay mpandrarahany université dia tsotra fangatanay dia karama no angatanay tokony tsotakiny izy ity nefa voatery izahay mitaky karama izany tsy fitaky izany nefa dia voatery izahay mitaky an'ilay karama fa ity tsy mijanona mihitsy raha tsy azonay ny valiny mahafa-po omeny mpitondra satria tena marary ho averiko indray mandeha tena marary izahay mpandraraha efa vita daholo ny fiaonana na tamin'ny ramatoa minisitra na tamin'ny contrôle financier efa vita daholo zany ny fiaonana rehetrarehetra natany amin'ny any efa nisy fifanatrihana mihitsy ary mikasika an'ilay izy fa ny angatanay zany aoka mba tsy harirarira amina procédure zany ny famoahana ny karamanay mpandrarato fa mikatona tanteraka zany zay ny administration aloha zany tsy fandrarana mandeha ty amin'ny université mpianatra raha hoe nomanina hoe hiditra 4 octobre mbola tsy miditra mpianatra hatramin'izao. Mahakasika ny olana eny anivon'ny université izay hatrany dia namaly ny fitakiana mahakasika ireny olany APAT ireny ny ministra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity tany Fianaratsoa mahakasika ny fijerena ny fanifanana indemnité de technicité fanampanazavana. Ankehitriny rehefa nahazo fankatoavana teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta izany famerenana amin'ny laony izany indemnité de technicité ho an'ny mpandraraha izany dia narafitra taorian'ny fandraisana ny tolo-kevitra avy amin'ny sehatra rehetra sy ireo ministera mpiay amin'ny arabola dia tonga amin'ny fanaovan-tsony ny didim-panjakana mahakasika izany tambikarama izany na ny indemnité de technicité izany izy. Raha natao ny dingana rehetra sy ny tombana izany dia ny fidirany any amin'ny karama na ny fiverenany amin'ny karama sisa no andrasana. Natao ho forfaitaire moa izany ary niarahana nanapaka tamin'ny rehetra ny montant na ny fetra mamaritra izany indemnité de technicité izany. Lafa mavahafa kosa indray dia anomboka rampitso ary haritra 10 andro ny fitaom-pivoriana ara-potoana atrehan'ireo antenimera rotota akoatra ny fandiniana tolo-dalàna maro samihafa isan'ny teboka lehibe amin'izany ny fandiniana ny LFI 2.2 Ny andininy fa 570 ao amin'ny lalam-panorenana no mandidy fa miatrika fitaom-pivoriana ara-potoana ny eo anivon'ny antenimera rotonta izay tanterahana manomboka ny talata 7 amin'ny volana oktobra. Araka izany ho an'ny andron'ny rampitso hitodika eny Tsimbazaza sy eny Anosikely indray ny masiny mpanarabavao sy ny vahoaka malagasy. Ankoatra ny lahadinika maro samihafa toy ny fandinihana tolo-dalàna, hifantoka betsaka amin'ny fandinihana ny teti-bola-panjakana. Ho an'ny taona manaraka ity fitaom-pivoriana ity, hiompana amin'ny lafin-javatra maro, indrindra fa ny fanatanterahana ny politika ny fanjakana ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona manaraka. Raha ny nambaran'ny solovavahoaka nanaovana fanadihadiana. Tamin'ny fivoriana farany teo moa zany dia misy varimangatsika mbola tokony ho dinihiny antemera-pirenena zany. Entre autres mikasika ny proposition de loi mikasika ny fandovana izay initievany honorable questeur 2 dia ao koa zany ny expert géomètre izay mi proposition de loi atolotsiny honorable Raoldine dia misy koa zany izay proposition de loi hafa mety hipojo koa amin'izao fotoana zao dia amporisihina moa zany solombavim-bahoaka mba harisika bebe kokoa amin'izay fanaovana zay proposition de loi zay aty antemera-pirenena. Ankoatra ny teti-bola-panjakana, misy ihany koa ireo asa hafa izay atrehan'ireo solombavim-bahoaka mandritra ity fitaom-pivoriana ity raha ny fantatra. Ny LFI moa zany dia hoe azoko lazaina
ary tsy miambamba no miteny azy fa ny fanatanterahana an'le hoe nouveau projet émergent dans le sud zay aloha zany dia haka anjarana toerana goavana be amin'ny teti-bola-panjakana amin'ny taona 2020 dia ao koa zany ny fanatanterahana ireo velirano ireo amin'ny faritra hafa izay tokony atao itsika mahalala fa ny filoham-pirenena dia miezaka na dia nisy ny valanaretina izay nampihemotra zay dingandava zay ataon'ny filoham-pirenena zay ny filoham-pirenena dia miezaka ny anantanteraka haingana sy malaky ireo dedikasa rehetra izay voasoratra anatin'ny velirano ary zay ho tanterahiny département ministériel tsarairay avy. Santionany ihany ireo asa mbola ho atao ireo fa anisany hiverina hiakadapa eny anivon'ny solombavambahoaka ihany koa ny fanenjehana na tsy ireo mpitondra ambony teo aloha ahena ho voasaringotra amin'ny kolokolo sy ny fanokodiana mbola mpanjakana. Fantatra fa amin'ny fivoriana azon'ny be sy ny maro atrehana no ahafahan'ireo député maka ny fanapahan-kevitra momba azy ity. Zany eny tsy mba zaza eny ihany isika dia androany no tafapetraka teny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena ilay volavolan-dalàna momba ny fanalana zaza arahina fepetra izay natolotra ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Tsiombe ny andidiny zay zay etiny Henri Florian. Ankoatra ireo tolo-dalàna izay varamangatsika tamin'ny fotoam-pivorian'ireo solombavambahoaka farany teo, isan'ny hiakadapa ihany koa amin'ity fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ity ilay volavolan-dalàna natolotry ny solombavambahoaka ny Madagasikara Masigoulamali Marie Jean d'Arc izay voafidy tao Tsiombe momba ny fanalan-jaza arahana fepetra na ny proposition de loi sur la légalisation de l'interruption thérapeutique de la grossesse. Androany no tafapetraka teo anivon'ny anteny miram-pirenena ity volavolan-dalàna ity. Nanamafy ny solombavambahoaka nanolotra ity volavolan-dalàna ity fa tsy natao fanomezan-danja ny fanalan-jaza eto Madagasikara no anaovana ity lalàna ity fa ho fampitsaharana ny voka mety atonga loza. Mba iarovana ireo mpitsabo no antom-pisiany ity lalàna ity fa io ihany koa ny fitsorohana ny fanalan-jaza na tsokosoko izay nahazavahana tatoato izay. Misy lafiny anankitelo ny zavatra mety isy na izy tratrany tsy fahasalamana le reniny dia tsy maintsy atsahatra le voka satria tsy afaka mety hoe hitondra niny hatrany amin'ny 6 volana na ihany koa ohatra hoe voka avy amin'ny viol zany na ny herisetra nisy nanao viol azy le zazavavy dia tsy te hitondra niny voka iny izy dia manana an'izay droit zay izy rehefa hita ny porofo rehetrarehetra ampitsahatra niny voka iny na ihany koa amin'ny lafiny anankiray ohatra hoe tsy salama ratsaina le reny dia atsahatra le voka satria raha ijery any atao hoe droit de l'homme atsika efa tsy manana hitanareo ohatra hoe simba sahady ny droit le zaza ho taizain'le reny rehefa tonga ety ambony tany. Misy ihany koa amin'ny lafiny anankiray amin'ny lafiny eo amin'ny zaza mihitsy ny ao ankibo efa hitan'le mpitsabo sahady hoe tsy salama le zaza ao ankibo mety tsy afaka na dia mivoaka raha le zaza mety hoe sembana na misy tsy fahametezany dia iny zany efa hita sahady dia hoe atsahatra le inao moa ty le zaza zany sahady. Manana iray volana eo ny gouvernement hijery sy andinika akaiky makasika ity volavolan-dalàna ity vao hamerina azy eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Aorian'izay vao handinika ity lalàna ity eo anivon'ny komision ary handraisany solombavambahoaka rehetra fanapahan-kevitra ary haroso eny anivon'ny anteny miran-olona aorian'izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy mbola fantatra mazavatra amin'izao ny fotoana avitan'ny audit makasika ny fandoavana ny volan'ireo mpanao lalana tamin'ny alalan'ny fond routier raha nanontaniana makasika izay ny minisitra tompon'andraikitra. Nanome toromarika nanafanganana ny famitana ny asa fanamboarana ny arian'ny kantara ihany koa ny tenany nandritry ny fitsidiany tany toeran'ny Antarandriana.
Eritaona teo eo izay no voalaza ho nanatanterahany fanjakana audit mikasika ireo volan'ny mpanao lalana tamin'ny alalan'ny FR na ny fond routier ka tsy mbola voaloha. Maro tamin'ireo asa voakasika ny tsy fahazoana voaloha nefa no efa nondraisina na efa vita réception définitive ary efa tapitra ny garantie voarakitra anatin'ny boky nandraikitra. Tsy mbola misy hatreto ny daty mazava nambaran'ny ministry ny asa vaventy hamitana ny audit izay raha nanontany ny mpanao gazety. Efa eo mpamarana antsika an'izay fitiliana na valim-pitiliana natao zay ary efa misy fankatoavana ary avy amin'ny filoham-pirenena ny ampahany fandoavana ny ampahany ho an'ireo orinasa izay voamarina fa nanatanteraka tsakany sy andavany ary nahavita tanteraka an'ireo asa zay nakinina taminazy zay. Aorinan'izay dia hojerena ihany koa ireo orinasa zay tafiditra ao anatin'le hoe nanao ny asa izy fa tsy mbola vita hatramin'ny farany zay asa nampanaovina anazy zay dia isy taratasy na ordre de service omena an'ireny orinasa reny andeha amerina sy amita hatramin'ny farany an'ireo asa reo ka aorinan'izay dia iroso amin'ny fandoavana ny volan'izay entreprise zay ihany koa tsika raha sanatria ka nisy orinasa tsy nanao ninonina mihitsy tao anatin'izay fanarana rakasa zay natao taminazy zay dia mazava ho azy fa tsy misy ny fandoavam-bola ho ataon'ny fanjakana na izy vonona ny anao anomboka an'izay asa zay dia miverina tanterahana hatramin'ny farany zay asa zay dia ho alohan'ny volana. Etsakilany nambaran'ny ministra ity nandritra ny fitsidiany tany amin'ny lalam-pirenena f'720 ny tsy maintsy hanenjehana ny asa fanamboarana ny RN 44. Tsy maintsy atao ny havita anazy alohan'ny 2023 zany hoe ny fanaovana tetikasa ohatr'izao dia tokony arahana sakany sy andavany ny fepitaona sy ny tety andro izay anaovana an'izay tetikasa zay ao anatin'ny fanajana tanteraka ny kalitao izay napetraka. Tsy ahivina, saika mitovy hatrany no navalin'ny tompon'andraiki-panjakana rehefa nanontaniana ny mikasika ny fivoahan'ny audit antotosaina io tato anatin'ny volana maro. Isan'ny nitakian'ireo orinasa mpanao lalana voakasika ankilany hanambarana mazava ny fotoana ivoahan'izay sy ny vokatry ny fanadihadiana. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Mienatra amin'ny 10,700 paysan tany Zanabola raha Indrambola ato amin'ny Baobab Banque Madagascar sady maimaimpona ny sarany fikarakarana. Ararotsy ary ireo tombotsoa maro be ahafahanao manatanteraka sy mampandroso ny vinanao. Voakasika avokoa ny sehatra asa rehetra, ny fitaterana, ny fahasalamana, ny mpiasa birao, ny fianarana, ny varotra sy ny sehatra maro samihafa. Manatona ary ny maso-evo Baobab Banque Madagascar fa aingana dia ivoaka ny volanao. Baobab Banque Madagascar. Banque et bien plus. Telma, Canal Plus, Chili Citron, Manoltra Banao, Ambondrona, Roapolotona ny fampizarana, Roapolotona ny rano, Ambondrona, ao amin'ny Coliseum, ny alahady 24 octobre, amin'ny Telory, ny karatra rehetra dia azonao jifaina, eny amin'ny Foreston Passamadinika, Ankorondrano, Ampandrana, Nectar Ankaditapaka, Gascom Nour Tower Ambotrarahaba, ary ao amin'ny www.ketrika.com. Partenaire média, Cool TV FM. Partenaire, Cool Concept Events, Ivanco, Miritsk, Ludacy Records, New Print. Ambondrona, ao amin'ny Coliseum, ny alahady 24 octobre, amin'ny Telory. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Azafady kely ange, tena tsy manofy ianareo ka. Azo atao tsara ny mametraka ny popon-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy, indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary. Afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny foto-drafitrasa. Ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy, takio ny zonareo isitraka rano fisotro madio, kabonety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo. Ry manam-pahefana isan-tsokajiny andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola
ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy indrindra ireo bevoka hisitraka rano fisotro madio kabinet mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany. Isy fiovana goavana ao amin'ny ABC amin'ny 9 oktobra ho avy izao ahitana lalo Stambola ary karazana tolotra tsy ampoizina ho avy tsy ho ela. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Kiri, kiri, kiri! Izay mandoro aly, mandoro tanindrazana. Izay mandringana aly, mamotika taninjanaka. Izao, ianao. Isika rehetra, ndao hiady amin'ny doro aly. Ndao hiaro ny zavaboary, ny tanjona iombonana dia iray, Madagasikara maitso indray. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Tout est possible avec Dieu. Na reniny izy nandritra ny 5 taona, zany hoe sofiny akavia tsy nandre nandritra ny 5 taona, ary amintsika amin'teny zao nandre ilay sofiny. Nanomboka tamin'ny taona 2013 zany izy dia tratrany AVC dia tsy afaka nandeha ny tongotra. Fitaova afaka lehibe iarahanao amin'ny fiangonana evangelika Saigny etsy amin'ny Colléseum Atsonjombe Analamahitsy. Ny asabotsy 7 volana oktobra ho avy izao manomboka amin'ny 7 sasany maraina mandritra ny tontolon'andro. Hitondra ny tenin'Andriamanitra sy hivavaka anao amin'izany dia ny lehilahin'Andriamanitra Bishop Patrick Andrianarivo. Iteny fotoana andraisanao sy ahitanao herin'Andriamanitra mahery vaika hanovany fiainanao, hanasitrana ny aretinao, hanao fahagagana izay tsy takatry ny sainao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Iarinderatsika amin'izany Pepe Saigny Jones Band. Tongava maro fa tsy afaka ny siovany fiainanao, tsy mitory tsy misy provy izany. Tontolo ny serasera avy hatrano anovoantsika ny tapany faharoany avavao dia nivoaka tamin'ity androany ity nivokatra vonjamaika tamin'ny fividianana birao maharitry ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara natratra 4 faingo raika amby 20 ny tany fandraisana anjara tamin'izany no nasaina. Namoaka ny vokatra vonjamaika tamin'ny fifidianana ny birao maharitry ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ny voamera hitambarana misahana ny fikarakarana izany fifidianana izany. Araka ny dika mitovy n'ireo fitanana antsoratra, mpanao gazety misy 7 sy 700 tamin'ireo 7 sy 9 anatin'ny lisitra ny tonga nandajabato, izay manome ny tapandraisana anjara 4 faingo raika amby 20 isanjato. Vato misy 5 sy 700 no azon'ny lisitra Rasolo Arson Arimbola Monica, raha toka 4 ny isan'ny vato fotsy sy vato maty. Ho an'ny faritra Analamanga, misy 7 sy 900 no isan'ny voasoratra anarana ary 300 ny tonga nandajabato, izay manome ny tapandraisana anjara 5 faingo 7 isanjato. 7 ny vato fotsy ary 4 no vato maty, raha nahazo isambato 5 sy 200 ny lisitra Monica. Ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana 5 no tonga nandajabato, 5 no tonga ny fidy, izay manome ny tapandraisana anjara 100 isanjato. Tsy nisy ny vato fotsy sy ny vato maty ary nahazo vato 5 ny lisitra Monica. Ho an'ny faritra Atsimo Andrefana 15 ny isan'ny mpanao gazety voasoratra ao anaty lisitra ary 7 no tonga nandray anjara tamin'ny fifidianana, izay manome ny tapandraisana anjara 7 faingo 7 isanjato. 20 ny vato fotsy ary 3 no vato maty. Nahazo vato misa 20 ny lisitra Monica. Ho an'ny faritra Itasy 20 no tao anaty lisitra ary 17 no tonga nandajabato, izay manome ny tapandraisana anjara 7 faingo 3 isanjato. Misa 3 ny vato fotsy, tsy nisy ny vato maty ary nahazo vato 4 ny lisitra Monica.
ho tontosaina 27 ora aoriany fahatongavany antota-taratasy farany avy any amin'ny faritra araka izany izay voafaritra ireo didy mandalana manakiry ny famohana ny vokatra ofisialy araka ny fanambarana navoaka ny vaomera hitambarana misana ny fikarakarana ny fifidianana ny bromaritry ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Izay makasika an'iny fa embolana tsy nandray karama ireo mpiasa eo anivon'ny Knappmad. Miantso ny fandraisana andraikitry ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izy ireo manoloana izany io na senatra. Miditra amin'ny fahenim-bolana izao ny mpiasa eo anivon'ny Knappmad na ny Centre National de Production de Matériel Didactique etsy Ankorondrano no tsy nandray karama. Tsy nisy tanteraka ireo fampanantenana nataony tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena raha ny fanazavana. Zahay dia tsy nandray karama nandritra ny enim-bolana. Marina efa nifampiresaka tamin'ireo tompon'andraikitra valinjareo hoe efa andala ny taratasy makasika an'io karama io. Nefa ny marina efa tsy andronay intsony zay satria efa niandro zay enim-bolana. Tena tsy mianatra ny zaza, tsy voapiditra mianatra mihitsy satria saram-pianarana tsy voaloha intsony. Ny hofantrano moa zany efa tsy tenenina intsony fa efa voaroka. Nisy ny fionana teo amin'ny solotenan'ireo mpiasa sy ny ministera mpiata amin'ity androany ity, saingy tsy mbola nisy ny fempotona nivoaka amin'izay fanefana ny karama enim-bolana ireo mpiasa misy 20 eo anivon'ny Knappmad izay. Ny Knappmad izay raha tsy aivina manota ireo laza adina sy antota taratasy hiatrena ny fanadina mpanjakana eto amintsika. Tsy maintsy ho saziana avokoa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fahamaizana tao Ankarafantsika, ho ny ministra tompon'andraikitra. Tsy ho foana kosa ny afo sy ny doro-tanety raha tsy misy ny paikady vaovao miainga eny fotony izay apetraka hoy ny solotenan'ny mponina Gaëtan Andriatsilavo. Ny maraina teo voavofeny ny afo tao Ankarafantsika ary olona dimanjato no ny fametanana amon'ny ny afo. Ny 15 oktobra tokony tamin'ny 7 no nanomboka tao Ambodimanga ny afo. Ny 19 oktobra nisy afo ihany koa ny ainga tao Andranofasika sy Bemena. Raha toka tsy mbola maty tanteraka ny tao Ambodimanga, manamorona ny lalam-pirenena faha-efatra. Afo ninena natao ilay izy hoy ny ministra tompon'andraikitra ary mampanandro sarotra ny ady atao ny fisin'ny ireo mpifindra monina. Na dia nisy ary ilay tsitsika natao tamin'ny taondasa izay nampiaina be ny afo tamin'ny taona 2024 dia karazany tsy manana akon'intsony izany ankehitriny noho ny fisian'izany mpiavo vaovao izany izay tsy mandray an'izany karazana velirano ny fanaovana izany ho fomba fiasa sy fomba fisainana. Hatreto izany dia voafeha ny afo anankiroa tamin'ireo tepokafitelo ireo izay nolazaintsika. Ny maraina tamin'ny enina teo dia mbola sahirakirana ny ekipantsika olona 500 ny miara-miasa any. Olona iray amin'izao fotoana ny voasambotra rehefa miroso ny fanadihadiana araka ny toromarika avy amin'ny mpampanolalana. Tsy maintsy ho saziana avokoa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fahamaizana raha ny fanazavany hatrany. Tsy hijanona ny doro-tanety ary tsy ho voafehy raha tsy miainga avy eny fotony ny fifezana ny afo. Hoy kosa ireo zanaky Betsiboka. Zany hoe any amin'ny fokotany zany atsangana ny rafitra izay mpandrindra sy ny lamandy izay ametrahana n'izay olona tratra amin'io resaka doro-tanety io. Fa raha mipetraka ny fotony io fanafezana ny doro-tanety io dia foana tanteraka ny doro-tanety satria ny doro-tanety eny miainga avy ao amin'ny fokotany ihany ny olona mandoro-tanety fa tsy avy ety ambony ety no handoro-tanety fa miainga avy ao amin'ny fokotany ihany. Misy moa ny ataony sasany hoe manao tatamotra sy ny tariny, zay moa le fomba fiteneny aminay ihany. Ny tatamotra fomba fiarovana fotsiny fa ny tena vokatry ny reny dia ny olona ny manatanteraka ny reny doro-tanety reny fa tsy motro avoavo fotsiny izany. Mbola lavitra ny ezaka tsy maintsy atao raha ny ady amin'ny doro-tanety teto Madagasikara no resahana. Tsy ny fitondran-tena ihany no tokony hiova manoloan'izany fa indrindra ny toe-tsaina. Tokony hiala ao an-tsain'ny mpiompy sy ny mpamboly ny hoe miverina miamaintsy kokoa ny toerana indrindra raha ny kijana no dorana. Ny fandorana kijana izay tsy voafehy ka miteraka fahamaizana sy fampotehana amina velaran-tany ny goavana. Hojerena manokana kosa ny olana kromita malagasy ahafahana mamany olana ara-tsosialy mponina ary ampandroso ny faritra ho ny governoran'ny faritra Androany ary nilaza ny tenany afa efa miroso amin'ny fifanantonana sy ny fifampiresahana. Gaëtan Andriatsilavo. Fotoana vitsy taoriana nendrenan'ny governoran'ny faritra Betsiboka nitsangana ny zanaky ny faritra ka nilaza tsy mankasitraka ity governora vao nitendrena ity. Ifa lehibe ny faritra Betsiboka teo aloha ity olona ity. Betsaka ny zavatra tsy nety nataony nandritra ny fitantanany araky ny fanazavana. Manoloan'izany naneho ny heviny ny governora ary nilaza fa efa miroso ny fifanantonana
sy ny fifampidiniana ametrahana ny rindram-pihavanana. Ny ray aman-dreny any amin'ny faritry Betsiboka izay misy fikambanana matotra dia matotra ty amin'ny Antananarivo aty, tao aminay koa izy ireny ampihavana. Ary izay moa dia efa mijoro lasa teo anao zany rindram-pihavana zany amin'ny faritry Betsiboka satria izay ny hitanay fa nanjary marisarisa tany amin'ny faritry amizay natonga an'izao mety fanindry taratara izao kanefa na izany ary dia raisinay ampanetretena fa hiavana ny any amin'ny faritry Betsiboka. Manatena izay fa androso ela faritry Betsiboka. Ampandroso ny faritra ny tanjona raha ny fanazavana ka antony mahazava-dehibe ny fifanomezan-tanana avy amin'ny vondron-kery tsirairay avy. Ovahana ihany koa ny olan'ny fiarahamonina ary isan'izany ny fijerena manokana ny kromita malagasy. Manadidy lehibe izay kasika an'izany fanarenana ny société Croma zany efa nisy mifanantonana tamin'ny tale généraly fampiresana izay mbola itoy ihany moa izy io efa nisy mifanantonana tamin'ireo mpiasa sy tena mpiasa nahafantarana ifotony inona ny olana tena misy ao. Mbola nantony ihany koa zay mitompona andraikitra ambony ahafana mifampiresaka ijerena ifotony ny amahana izay olana mikasika ny société Croma zay. Ny 13 Oktobra lasa teo tsy ahivana no nivoaka ny didim-panjakana nanendry ny governoran'ny faritra Betsiboka. I Betsiboka no namarana ny fanendrena governora raha efa 2 taona mahery ny akamaroan'ny faritra no nanana governora. Iverenantsika ny mahakasika ny lozam-pifamoivoizana dia itory ilay coopérative Anteradoza namoizana ain'olona 12 teny Anteheza Ambohimaso ny 12 septambra lasa teo ny fianakavian'ireo ny Arambona no ny fandraisana andraikitra ity coopérative ity amin'ny tranga tahaka itony ny trano fiantohana no manome ny onitra ho ny pahalalana izay nanontaniana mahakasika izay iona zay. Tsy nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ilay coopérative sy ny tompona fiara izay niteradoza ny aliny sabotsy 12 septambra lasa teo tao Anteheza commune fiadanana district Ambohimaso ka namoizana ain'olona 12 sy naratra na ampolony maro hoy ny fianakavian'ireo ny Arambona. Ny mpampianatra mata amin'ny lozam-pifamoivoizana iny dia enina. Hatramin'izao aloha zany dia mbola tsy nisy zavatra mba hoe napin'ny tompona coopérative na mamalagasy atsika fotsiny ihany ary tsy nisy mihitsy zany. Tsy tonga izy tsy mba tsy nanampy tsisy ninana natao mihitsy zany hampiakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana satria tsy sanatria kory toy ny tsinitsiny ireny fianakaviana maty sy naratra ireny. Dia ny antoteny izay niditra teo amin'ny hôpitaly ny coopérative sy ny tompon'ny fiara tompoko dia tena tsy nirarahanay mihitsiny ary ny coopérative tsisy an'izany hoe tomobila mba afaka mba hoe nitondra no trano fa tsy nijery izy tsy nandray an-tanana izy zany. Raha nambarany mpahalalana nanontaniana momba ny fandraisana andraikitra amin'ny lozam-pifamoivoizana tahaka izao ny trano fiatohana na ny assurance no mandray an-tanana araka izay didy avoaka ny fitsarana. Fa raha vao misy olona maratra na misy ainana foy dia tsy maintsy misy constat ataon'ny gendarme na polisy izay zavatra zay zany tsy maintsy mandalo fitsarana na tiana na tsy tiana. Zay fiatohana assurance zay nefany tsy mandritry io fotoana io fa any amin'ny fotoam-pitsarana any le olona mametra ny hoe zao ny fetra angatanay ny onitra satria nalany zao vola ohatran'izao zay sy tsabonany havanay nalany vola tahaka an'izao zay satria zay nandeverany havanay any izy mametra le onitra rehetrarehetra angatany amin'le fotoana zay dia fitsarana mametraka hoe zao ny vola tokony alohan'ny assurance. Misy le fiarahamonina fifankatiavana hoe matsiary mampandreny le olona malahelo le chauffeur sy ny tompony tomobila dia manampy an'le olona zay le atao hoe fiarahamonina fotsiny. Ohatran'izay daholo lalàna iraisa pirenena ray manontolo dia hoe rehefa misy accident dia ny assurance mandray an-tanana zavatra. Andrasana araka izany izay ho toy ny lozam-pifamoivoizana ny tranga teny Anteheza commune fiadanana district Ambohimaso ity. Mandidina ny lozam-piarakodia izay hatrany dia nandrateraka hetsika teo anolohan'ny fitsarana Anosy androan'ny fianakavian'i Kevin Young tovolahy 17 taona iray izay namony ainy no ny lozam-piarakodia teny Ivato ny 13 septambra lasa teo. Nambarany mpisolo vavan'ny Arambona fa indrony empotra ny raharaha ateny amin'ny fitsarana ary miverina atao fanadidina eny anivon'ny zandary. Manany fianakaviana fa miezaka ny manao izay anafenana ny marina ny olona tena tomponantoka tamin'ity raharaha ity fanampanazavana. Ny zavanisy taorinan'izay dia rehefa vita ny famotorana savaranonando teo anivon'ny zandary niakatra fampanoavana ny raharaha nisy fanambarana tamin'izay fotoana izay natao dia voatery ny tonipa mpanolalana namerina ny raharaha zany
mba anoizana ny fanadiadiana momba n'izay rehefa vita indray fanadiadiana io nahitana ny marina dia niverina teto indray ny raharaha ary dia mbola nisy fanambarana hafa indray no entina antony zany zay natonga ny raharaha indray naverina fandroany eo anatrehan'ny gendarme mpanao famitorana ho fanoizana ny fanadiadiana sy ny famitorana dia miandry ny fahavitany izay tsika dia miverina eto anatrehan'ny fitsarana indray ny antony hitaraina izy mivady dia mahatoky ny fitsarana malagasy izy mahatoky ny fahendren'ny mpitsara malagasy izy fa anapotra ny marina na dia vahiny ary zareo ny marina ao anatin'ilay izy zany raha zay ngamba ny tianareo ho fantatra ao anatin'izay zavatra izay dia ny nahatonga n'ilay loza satria maro ny zavatra voizina hoe nahatonga n'ilay loza dia mbola eo pikaroana n'izay marina izay isika satria samy manana ny fanambarany rehetrarehetra nefa marina iray ihany dia izay marina izay io karoantsika io dia ny fitsarana no anapotra an'izay rehefa hiakatra hiverina hiakatra eto ny raharaha zany amin'ny fotoana mararaka. Trangam-piarahamonina any amin'ny faritra kosa indray dia lavon'ny andro masom-pokon'olona tao amin'ny fokotany Ranomenina andrefan'ilay commune Toamasina suburbaine ny sabotsy alina teo i sabotsy Vincent raha nampiorory fokotany maro nandritry ny 40 taona. Irana tsy ny melo amin'ny sary mavesatra ao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Tsy antoandro tsy alina fa mitebiteby lava ireo mponina ao amin'ny ilana andrefan'ny commune Toamasina suburbaine iny tao anatin'ny vanam-potoana tena naharitra. Lehilahy iray antsoina hoe sabotsy Vincent 17 taona sady lava no ranjana no tompon'antoka tamin'ny asa fanakorotana sy asa fampiroroana. Mamono amin'ny alalan'ny antsy maranitra, mandroba fananana ary mandoro tanàna sy tanimbolon'olo ihany koa ity farany izay fanao ny matetika. Ny aliny sabotsy lasa teo nitrotra ny fokon'olona noho ny fisiany tranga mateti-piavy nataon'ity sabotsy Vincent ity ka niroso tamin'ny fisamborana azy ny vatan-dehilahy rehetra tao an-tanàna. Raikitra ny fifandona tao anatin'ny aizana voatery ny aro tena ny isam-batan'olona noho io sabotsy Vincent io tsy misalasala mampiasa antsy lava ka lavo tao anatin'izany ny tenany vokatry ny amarony ny fokon'olona. Sabotsy Vincent io dia nidify tagnaty ala zany tsy nipetraka tan-tanàna ary mampiororo mangalatra manafika ary niafara ny famonina ain'olona ka zao moa izy tratrany andro masom-pokon'olona indrindra fa ny fianakaviana fa tegna tosé mafy tamin'ny zavatra nataony nandray fanapahan-kevitra nisambotra azy nitanjo ny fianakaviana tsy hamono anazy fa isambo belona anazy mba hoadidina hoe sao dia mba misy namany kanjome namaly izy ary izy namaly tsy namaly amin'ny tagnana fa namaly amin'ny zava-maragnitra ka le fiarovan-tegna izy raha tema efa tegna masahy mamono olona dia ny fiarovan-tegna dia nandray fanapahan-kevitra no namono nafaty azy io. Ankoatra ny fokotany telo mifanakaiky ny fianakaviana dia ny ao Ranomena, Anjamarina sy ao Ampasimazava. Ny fianakaviana no tena nampitondray ny faisana ary efa maty no vonoiny ity sabotsy Vincent ity tamin'ny herintaona ny ralahy ny rainy. Mialohan'izao nafatesana izao manam-pikasana hamono ny fatin'ny zana-dralahiny ihany koa ity farany. Ny fihetsem-pony aloko dia misy fifaliam-pony tsy zay fifalianan'izay maty fô dila loatra raha mahazo vahoaka aminay ty. Zay zany le mahafaly anay maloko dia fahavalo aminay mihitsy tsy ologno mihitsy tokony teny aminandry fahavalo. Zay zany indosiny aminandry olombilogno izy fa le rano iny zany tsy ologno karanay fô biby mihitsy torosina aminandry. Ary malahelo na dia zaza mianatra tsy tonga lavitra ny fianarana satria matahotra rano iny. So ifireny antsana an-dalamby izy zany fa milaza magnano tsy maintsy misy matoko ilay olo. Efa magnano vava mihitsy izy? Izy magnano vava regny pokon'olo. Ary taregnanay fa betsaka amin'ny fanjakana na amin'ny maire zany na amin'ny gendarmerie zany rehefa betsaka taregnanay fa izy zany tsy azo gendarme misy indroy nalika na karataty nanamboatra ananjy tsy nahazo ananjy. Betsaka ireo mponina no lasa mitsoponena noho ny afitsika ity olon-dratsy ity. Tsy vetsy ihany koa ny tsy nafanala ny tanàna noho ny tsy fananana ka voatery niatra ny tebiteby amam-polo taona ny mahery. Tontolon'ny jeu vidéo kosa indray dia nifarana omaly ny fanatanterana ny fifananana jeu vidéo Cyber Game Contest Tsana Edition teny amin'ny AFT Andavamamba. Ny tombo raha ampitahaina amin'ny fifananana teo aloha ny traikefan'ireo mpandray anjara raha nambara ny mpikarakara Abraham Randriamanana.
totosa omaly tetsy amin'ny AFT Andavamamba ny lalao famarana na ny fifaninanana jeux vidéo ho an'ny faritany Antananarivo na ny Cyber Game Contest Tana Edition ho an'ny saison 2021. Nahatratra 2020 ireo mpandray anjara nandritra ny 2 andro ny fifaninanana. Nitombo hatrany ny traika fanananan'ireo mpilalao raha ampitaina ny fifaninanana teo aloha raha ny fanazavana. Sokajiny CGC Tekken betsabetsaka ny mpandray anjara dia level efa ambony be daholo. Tena hoe mahay daholo ry zareo ary tena nafana izy tao. Tena atao daholo ry zareo hatramin'ny mpanao Tekken 5 raha miverina satria nafinaritra be an'zareo le tournoi hoe ahitana level ambony zany dia nanao daholo ny légende sasany. Raha jerena zany amin'izao dia efa ambony be daholo ny level'ny participant rehetrarehetra surtout misy relève be dia be ao anatiny ao raha jerenareo ny listan'ny qualifié amin'ny tour manaraka dia efa presque relève daholo ny ankabetsahany. Misa hena ireo mpandresy hiatrika ny grande finale amin'ny sokajy Tekken sy ny PES 2021 tao aorian'ny Cyber Game Contest Tana Edition. Ho an'ny sokajy Tekken 7 teo amin'ny larina fahatelo no nahitana Nika Azazel, larina faharoa kosa ny CCART ary teo amin'ny larina voalohany 7 Manono. Ho an'ny PES 2021 kosa nahazo ny larina voalohany Ramzy, larina faharoa Ibeka Rog Ryan ary Exe Roberto kosa ny teo amin'ny larina fahatelo. Ho tanterahina ny volana Desambra izao ny grande finale ny CGC raha ny nambaran'ny mpikarakara. Fifananana nasionaly izay aonan'ireo mpandray anjara avy any Tamatavy, Antsirabe, Majanga ary ny eto Antananarivo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny anontany a Biélorussie ny masivoan'ny France Nicolas Delacoste ny tsy nanomezany lettre de créance tamin'ny filohan'ny Biélorussie no antony izao ho ny fanazavany ministeran'ny raharaha-mbahiny any amin'ny toeran'ny fanadina. Ny alatany Biélorussie fanjakany iray any Eropa ny masivon'ny Frantsa Nicolas de Bouillane de Lacoste omaly. Raha ny nambaran'ny mpitondra teniny no menatra amin'ny androany ity diplomaty frantsay ity hiala ny Biélorussie. Isan'ny antony izao fampidiny fanjakana azy izao ny tsy nanehoany ny lettre de créance tamin'ny filohan'ny Biélorussie Alexandre Loukachenko na dia efa herintaona mahery azy ity masivo ity no tany antoerana. Ny eo anivon'ny Quai d'Orsay milaza fa noho ny tsy fankatoavan'ny Frantsa sy ireo firenena Eropeanina maro ny valan'ny fifidianana filohan'ny pirenena ny volana Aogositra 2024 no isan'ny antony mahatonga izao fanapahan-kevitra izao. Manoloana ity olana ara-diplomatika eo amin'ny firenena rotota ity, miantso ny tokony hanamafisana ny sazy ampiarina amin'ny fanjakana Biélorussie ila Frantsa, anatin'izany ny famaizana eo amin'ny lafin'ny fizahantany, ny famerana ny zotra-piaramanidina sy ny sisa. Dia zay mamahana vaovao tamin'ity androany ity ankasiahanao nanaraka izany soava tsara daholo. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Vous a présenté Nivavo. Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.